no makatoa zany anoizana ny fanadiadiana fa raha any amin'ny ACJ io zany le hoe commission de mise en accusation na ny voameram-piampiangana. Ny enjianao anatin'io zany de ireo tompona andraikitra ambony ara-panjakana ohatrany hoe mpikambana ny gouvernemanta filoha-pirenena lehibe an'androm-panjakana fa lay sary mitsanga ary ny amin'izao fotoana izao misy ministra tany aloha tompona andraikitra ambony tany aloha izay hoe nanana dossier mety hoe mbola tsy tonga tany amin'ny ACJ satria mandeha tour le izy tsy tonga tao amin'ny anteny miaram-pirenena. Eny re de mbola mamerina ny fiarabanao antsika rehetra zareo zany tena ohatrany hoe tahaka ny masoandro miposaka vao maraina ny arahaba zany de sady maneniky ny avo tsy manadino niva de mbola manasanao zany tsisy araka aminay satria de efa ireo ihany koa ny mpanao fanadiadiana ara-politika toko Ravalomanana ao izoko be namana pito ihany koa ao ihany koa anatin'izany ifampianatra efanoro ary hitondra andreo angom-baovao zay anisany hoe mafapana amin'ity farafaran'ny herinandro ty. Salama daholo, salama tsara ry zalahy, inona ny vaovao zay? Salama tsara Dania, salama tsara ry zalahy Tsambadika. Tsy efa mba mety ve lay feoka aloha fa mivoaka tamin'ny herinandro mantsy ny hafahafa zay izy ohatra somary fariparina kely fa de hoe ezana mba tena atao amin'le tsaratsara asa mba efa tsara ve fahinonareo azy ihany tsy tsara tsy zany betsaka ny azo ambara valim-pifidianana fivoaka io zany ohatra manao fresa ohatra manao feona hémorrague satria mora etsy anosy etsy amin'izao fotoana zao sady mba tonga de tsipitsika le izy satria ny teny ohatrany hoe hémorrague ve sa hémorrague le teny hevry to tenenina ohatrany efa mijojotra manao mitandavana makeny reo reny olona manao akanjo maramara anaty camion lehibe sura fa tsisy mpanendaka eny zany na iantsoantso amin'ny telefony raha rena tsisy fanafiana amin'ny andro atandro be nanary koa eny satria ohatra mampalahelo ihany la zavatra mitranga miarapy tonga soa ianao aloha ohatrany hoe be resaka ohatrany any eto fa tsara zany feoako zany ohatrany orana inona eo le izy fa de manatitra ny araby amin'ny andro zoma fa vita ambe folony volana ity mandehibe ny finaleny anosy tranga amin'ny teny io moa fampatsahivana ihany ivoaka ny voka-pifidianana rehefa ela nandrasana ary raha lay filazana azy de hoe lanona mpitsarana manetriketsika no anambarana ny voka-pifidianana ofisialy de andrasana zany hoe ny firesahana azy mivantana fa raha ny mijeritsika ndre hoe valim-pitoriana sy ny hoe fisotran-dara mpitsarana sy ny sisa de efa fatapatatra ihany hoe misotra makare amin'ny volomboasary zany vokatra zany ary rehefa nisan'le fanokafana ny tompitsarana vaovao amin'ity taonty de nanamarika le filoha-lefitra ny eo amin'ny vonjomaika zany sa mpisolo-toerana eo anivon'ny fitsarana tapiny zany tamin'le lanona-pitsarana hoe le dinao le hoe tsy fahatokisany le tsy mahatoky ny fitsarana ny vahoaka de zay voaresaka tao anatin'le lateniny zany de ohatrany hoe te hanipy-teny izy zany amin'ny tsiraray de asa inona zany zao fa ny filohan'ny ACC ty tsy andaniny de ndresaka hoe ahoaka isika hiaindra ampitonina ny valim-pitsarana de zay le izy de miresaka fitsarana zany ma tsy toko satria isa nanamarika ny andro maly ny lanona-piamiana an'ireo mpikambina vaovao solo-tena ny anteny miram-pirenena misy efatra izy ireo ny tompo-toerana sy ny mpisolo-toerana de nanao fianianana reo de ho mpikambana indray eo anivon'ny fitsarana avo na ny haute cour de justice na ACJ zany andray haute cour de justice ACJ misy araiky amby folo nisy mpikambana anivon'ny ACJ izy io ny fanangarana izy io fa saika nampiongana ny filora era-pianina tamin'ny fotoanandro tadiditsika tsara tamin'ny 2000 tany amin'ny 2005 tany zany le nisy an'le hoe tsy ny lalam-panao reny matsy de milaza hoe 12 volana ao aorian'ny fianoana filohan'ny republique de tsy maintsy tafatsangana le haute cour de justice tamin'ny nanangarana azy voalohany de ny ela be tao le izy de nisy an'ireny efa zao izy zany efa mitsangana fa hoe inona ny asa vitany zay de ohatra ny mahitsitsy lay lohatenin'ny gazety vaventy zalatary alotary hoe mpikambana amin'io vahoava fa mivokatra zero zay mihitsy izy zay le zavatra mitrangaka satria le papaika nany ataontsika ny procédure moa zany de milaza fa raha filohan'ny republique no misy dossier zany mahakasika azy eo anivon'ny haute cour de justice de tsy maintsy ny telo-pahefatra ny mpikambana eo anivon'ny anteny miram-pirenena no manaiky zany ny roapateliny zany ny telo-pahefany mihitsy no makatoa zany anoizana ny fanadiadiana fa raha any amin'ny ACJ io zany le hoe commission de mise en accusation na ny voameram-piampiangana fa raha ohatra indray zany tompony andraikitra hafa avy zay voatondra ny lalàna no tonga eny le dossier dia ny atsasa-manila
Izay zany no mandany atsasamanelana no apatelo mbola tsy lisy na dosie anankiray ary niagana tany zay zany lisy satria efa voalaza tamin'iny le hoe zay tsy nanoto taminareo no ko itorabato azy dia niantona teo daholo ny mikasika an'izay raharaha zay satria na fotsiny iny mba tiana fampatsahivana zany tsy aritra fotsiny hoe ny sady mahabatsy aho hoe ny enjianao anatin'io zany dia ireo tompona andraikitra ambony ara-panjakana ohatrany hoe mpikambana ny gouvernemanta filoha-pirenena lehibe anahary-panjakana fa lay sary mitsanga ary ny amin'izao fotoan'izao misy ministra tany aloha tompona andraikitra ambony tany aloha izay hoe nanana dossier mety hoe mbola tsy tonga tany amin'ny atsy satria mandeha tory le izy tsy tonga tao amin'ny anteny miara-pirenena akory fa lasa nirotsaka ofidina lasa nitady immunité dia mialokaloka ao Tsimbazaza dia izay ilay sary mitranga dia hoe tsy voay tsy mifampihinana ozy ry zalahy zay ka mety zay le sary mitranga ihany koa hoe mifampiaroaro ao dia ilay filohan'ny ACC io ankehitriny io tsy haiko heritaona laza zay nefa niresaka sy nanatsikafona hoe isan'ny mampandringa an'ilay ady amin'ny kolokolo eto amintsika io resaka hoe vakana tsodrano amin'ny anteny miara-pirenena io ka mila tsaraina io moa zany ao zay voay tsy mifampihinana dia mifampiaroaro fa ny tsy haiko mimpanendaka mpanolana mpangalatra koa ihany no any amponja fa mpangalatra amina miliara ohatrany hoe milamindaminy fa ny any zavatra mba anaovako fanamarihana ao anatin'le tranga misy ry tokora-fahalamanana dia hoe isika eto Madagasikara zany dia tsy fantatro hoe indrindra fa tao anatin'ity fitonana ity tena tian'ity zavatra manao rafitra paralelina ity fantarina petraka masy dia zao samy olo-pirenena aloha voalohany malagasy faharoa zay vao hoe ao amin'ny andraikitra no mahasamihafa ny ao anatin'le hoe fanenjena fa tsy maintsy nanangana zany ao cour de justice zany hoe ny antony mantsy dia zao efa nisy tompona andraikitra ambony ara-pitsarana efa nitsaraina ange tena niovandre ny fitsarana hafa fa tsy voatery ny an'ilay cour de justice fa maninona zany no hoe afaka varina soritsoritana ohatra ninona Mauritanie zany le izy lasa hoe tena mifampiaroaro zany ary ny ratsy foana ary zay ny mahatonga ny tsy fandripahalemana mahazo vaky laky eto amin'ny firenena tena le tsy fandripahalemana insécurité zany tena resahana satria ohatrany titsika mihitsy io mandefa rafitra paralely io ohatra zany zao tamin'ny filakevitry ministra farany teo dia nandre hoe atsangana indray ny bureau de doléance foncière zany hoe birao fitarainana fandraisana fitarainana momba ny ady tany anao inona moa zany le izy fa maninona le olona raha manana problème an'le tany iny tsy tonga dia manatona fitanana fitsarana zao fitondrana zao ve zany mahita tsy mahomba ve zany sady tsy hitam-bokany hoe miampangala raha fitsarana zay nge le zavatra fanontaniana dia talohany io nefa nisy le bureau de doléance auprès ny présidence ny république dia misy ny bureau de doléance auprès ny présidence dia mbola misy ny bureau de doléance foncière hoe natokana ho an'ny tany fotsiny fa le birao natsangana teo le bureau de doléance io ve zany tsy navita ninona indray ve zany le izy na hoe ahoana dia anangana rafitra indray no fananganana rafitra dia misy olona fampidinana an'le rafitra dia misy tetopolo dia zay zany izy etsekilany hoe mitsitsy mifehy satria manana olana arabola etsy andaniny manangana an'io rafitra paralelina samihafa rehetrarehetra io efa misy ministèren'ny agriculture dia mba asiana sekretera-panjakana misahana ny fahavitatsena ara-tsakafona mahakasika ny fambolena inona daholo zany rehetrarehetra zany tokora-fahalamanana zany igny le ohatra amin'ny hafahafa eto amintsika dia io rafitra io zany mifampitrabaka dia mitemotive dia lasa mitoromarika dia samy maka 19 rehefa avy eo hoe anay mandeha dia ny anay tsy mandeha dia ny andry dia mifamignampingana eo normal be raha ohatra ka zao ny zavatra ohatra ana la Frantsa hoe ny filoha-pirenena teo aloha ny mandeha ny fitsarana tsisy hoe ty fitsarana manokana mihitsy tsara azy fa tena hoe mandeha ohatra rehetrarehetra io le izy dia miravaka an'ilay bracelet électronique fa ny tsika ohatra hoe sarefa nisy teto inga ny resantsika teo le hoe nisy premier ministre tamin'ny fotoanandro premier ministre tamin'ny fitondrana ratsiraka tamin'ny premier ministre farany rafi-pitsarana teo no so mitsarana azy ry tokora-fahalamanana ka maninona ny amin'izao fotoana zao nasarotana be le izy tamin'ilay andron'ny fitsarana tamin'ny tetezamita ary nitsarana ny filoha-pirenena teo aloha mahakara-valamanana dia tamin'ny rafi-pitsarana tsotra hoe tena zao ny sazanao sy ny sisa ina moa mahatonga antsika miteny an'izany rehetrarehetra zany fa ohatrany hoe lasa molana be zany le izy hoe
ny zavatra atao a sy fananganana reny ihany ohatrany milaza fa tsy mahomby tsy atokisan'ny olona sy ny sisa ny rafitra misy de reny tsy fandripalemana mitranga reny ary iny tsy maintsy mbasina resaka kely satria tena mijaly ny olona efa sahirana izy amin'ny jiro, sahirana izy amin'ny rano, sahirana izy amin'ny vidim-pianana, mbola sahirana izy amin'ny tsy fandripalemana. Reny le tranga omaly teny ambodivony reny, reny tranga omaly teny avoloha reny, reny tranga tamin'ny vakomaly tery Tsimondrano iry andrefany ery reny, fanafiana amin'ny tapedina amin'ny andro atoandro. Zao zany le fanontaniana ry tokona fahalimanana hoe tonga eny ampelantanany Jola ny basy. De za aloha tena hoe tena civil sa izy reny tambasy reny satria raha le basy a de basy tsy fitazona civil raha aloha zay faharoa raha misy ny basy de misy ny fahana ny bala zany ary misy larana misy le bala teo nisy larana iny bala latsaka tokony hanamora ny hoe falehan'ny fanadiadina de hoe avezany bala de tena mba ohatrany hoe ny efficacité any amin'ireny hoe tena tafiditra any amin'ireny serana an'ireny ve zany le izy sa hoe eto Madagasikara misy fanamboarana bala hoe tena voary tokoa ve satria tsy moramanga misy fanamboarana bala ohatra fa tsy tentsika eo avany io na tsy avany io fa ny fanadidina manam-porofo an'ireny hoe ahoana ny atongavan'le bala amparita ahoana io resaka basy mahery vaika amparitaka eto io ary manahoana io resaka fanafianjola satria ny antony mantsy de zao betsaka ihany ny mpitandrina filaminana manao patrouille eto Antananarivo renivohitra posté amina toerana samy hafa eto Antananarivo reny eto Antananarivo any resaka zao mbola tsy miresaka ny any amin'ny ivelany any hoe any amin'ny faritra ambanivohitra zay tena hoe mandendrirana antsy amin'ny resaka tsy fandripalemana drala fa mbola eto Antananarivo eto daholo ny rafitra na ny fibaikona na ny fanapahan-kevitra na ny moyen sy ny sisa nefa mitranga de eo mety hiteny ka tsy io ve zany de eo ho asiana mpitandro amin'ny filaminana ray isaky ny olombelona ve eto Antananarivo renivohitra hoe misy efficacité hoe tena efficace ve izy ny antony de zao zany ngeny mampisy an'ireny renseignement reny zalahy ny renseignement de matetika ary misy civil ampiasaina miaradia ao anatin'ny hoe mpamelo aranom-baovao ary reny de mety hita amina toerana samy hafa tsy fantatro fa manana teknika amin'izany ny mpanangona ao ny ango efficace ve le isa tsy efficace zany mipetraka daholo zany fanontaniana zany manoloana an'le izy hoe efficace ve ny resaka renseignement zany sasaratindrava misy fampiarovana tena lasa be ny saina maneritreritra satria somary ampidiriko kely politika sy mampatsiahy hoe ny raha mahery manandafiny ohatra de resaka filazana zavatra tahaka an'ireny no isan'ny hoe nanenjehana sanatrinovava nampangina anazy nitoroka hoe ianona mamazy varanianina tsy voatery ho marina ireny tsy voatery ho diso fa tsy azo amaivanina ary tsika na efa nitatitra sy nahita hoe taiza mbola nizy hoe solom-bavambahoaka de tena azo horonan tsara mizara bala ho an'ny olona zavatra mitranga eto Madagasikara zany hoe avaiza mety hoe resaka fitandrona fahalemana ny lalatsaina hitonany azy fa hoe avy aiza reny ahoana ny hoe tena ara-dalàna sy ara-drariny ve sy tena araka ny tokony izy misy fanady tena hoe mikasika an'ireny voatrany hoe vitavita ho azy eny de sanatria ny vava zay miteny sy manelingelona no idina any amponja de mandeha ho azy lay endrika tsy fandripalemana amin'ny lafiny maro tsy maintsy nyresahana zany satria manahirana be le toetra raha aminao anatin'ny hoe zavatra misavorivory satria resahana foana zareo ka tsy anakorotana oka tsy anana fa tena le vahoaka mihitsy iny izy io tena lasa mandrindriranantsy ary mandry vato io moa zany de tena anisan'ny voako anatin'ny tanindrazana mihitsy le teny namana brito teo le fanafiana io ary ohatrany hoe tena mialatsiny rehefa tena hoe marikoriky any satria maty mihitsy le mpamily zay manao ny asany miasa teratany malagasy fianakavinana namana mpanao gazety zay le izy io victime mamaly tena ambodivony io mandeha mivoaka isan'andro izy manao ny asa mamelom-bady amanjanaka nefa reny ny zavatra nitranga l'izy raha le fitantaran'le vaovao teo zany vaovao rehetra de hoe efa voaroban-drala le olona ny sibileny fa rehefa avy ao tohirina indray le chauffeur io zany zao hoe mety ho fantatry le hoe chauffeur ve le reto le mpanafika resa hafahafa ihany matsy hoe ahoana moa zany le hoe efa narahan-drala zany le azony tratra mivokatra zany man'ilay jola mbola nisy voron'olona narahan'le izy de chauffeur rehefa avy ao de tena eo zany hoe mety hoe mety manana indisy mety afantaran'le chauffeur ny zalary eo ve
de tsy maintsy nataony-dalàna ny likideny an'ilay izy a zany rehetrarehetra zany moa zany hita hoe satria nisy koa ny fanafiana ary tokony fahalamanana fa tsy de caméra de surveillance raha nahazaona le sarin-dala fa any ivo moa zany le azo tao anatin'le izy hoe ireo ary tena am'le ambana basy mihitsy am'le ambana basy mihitsy no sy nahazo sary zany le izy a de hita ny fivoaran'le ana satria fa raha le tena iavoloha le fanafiana quinquerie de mba eritrereto am'zany quinquerie olotsotra mba manao fiarina tena quinquerie zany nge miodina hoe manatitra entana aloha zany ny fournisseur de manao paiement mba mety manao paiement zany rehefa aveo rehefa mba manodikodina an'le entana eo a de alay fisaratsany hoe tena mety hidira-patiantoka zao le quinquerie mety hoe tsy nisy ainana foto fa tena le hoe tena le fatiantoka nateraka le izy mbola tsy fantatra na vola nindramina tamin'ny ataontsika hoe banque na microfinance reny no ampiodonana an'le orinasa kely ao anatin'le izy a de nefany a voaroba ao anatin'ny ndray mpimaso ao anatin'le izy ary fanafiana toy le nitranga tena amin'ny andro atoandro ary raha toerana an'le izy tokony hoe toerana sécurisé satria lapa-panjakana eny no mitranga zany rehetrarehetra zany a tena barangy be mihitsy zay moa zany le fandraisana andraikitra ny mpandriny filaminana tokony ohatra nanao fampidirana tary aloha hoe tena feno ohatra zao hoe tsy ananosy tsara aro de tena apetraka zany sanatria finiavana isitona lakolosy fa lay sara mitsanga tena sotorona eny aretsy am'lamy mampaniatsy tonga de fary zalany ary miatoko moramora de oza manao belotiny nataony zala sasany de manao ramety zay le zavatra mitsangy fangaro satria ao anatin'izany rehetrarehetra zany nge ny tompony andraikitra amin'ny filaminana amin'ny resaka hoe fibakiona sy ny sisa de mivory fanome toromarika sy ny amin'ny hoe anamafisina zany eto andrenivohitra na ny eo ny gendarmerie na ny police manao an'izany fionana lehibe zany nge ary tena atao anatin'le gouvernoura mahazo baiko hoe tena ataova amilamy manana tanàna fa ohatra mamamaity fa ny anatin'le resaka fiarovana seza nefa le izy ny tena fanamarihana kely fotsiny tao anatin'le izy toka raha fahalamanana tamin'leo maly ny prime ministre moa zany mahalehibe nimonaty azy de tonga tao anatin'rele fanokafana an'rele tsoky famoronana an'reo ataontsika lehibe ny fibakiona ny faritra sy ny district sy ny ohatran' zany faritany ny au niveau gendarmerie tena za mahino le discours prime ministre teo politika be mihitsy le tena tsy politique tena politique fa tsy le hoe miresaka démocratie izy ao miresaka le hoe tsy azo fa tsy resaka hoe tena hoe proprement na resaka mahakasika na sécurité de fa ahoana ary zany fandehan zany ny olona en face zany a ngamba mety farakely mety capitaine na tsy haiko na mety hoe monsieur lieutenant zany amin'ny reny commandant de compagnie reny de miakatra ny garade jusqu'à na général fa tena ohatrany tonga saina be fa ahoana ary zany discours ny ty tompony andraikitra ao anatin'ny ty resaka filaminany ty ao anatin'ny zany rehetrarehetra zany fa tena resaka hoe tsy haiko ny apahany maro tao anatin'ny lahateny resaka tena politika be mihitsy hoe fifidianana nanao fifidianana atsika firenena folo ao anatin'ny aty Afrika isan'ny hoe mba manana ny démocratie ny fifidianana nisy nehetrarehetra tsy vita fa tsy maintsy na vita fa misy fifidianana be dia be tsy natao fifidianam-paritra fifidianana any faritany ao anaty constitution zany ao anatin'ny collectivité fa tsisy afaka miteny visao vitrany zao fa anao fifidianana anivon'ny région amin'ny tsy fantatro amin'ny ty na amin'ny heritony efa ely tao anaty lalam-panorenana fa tsisy prévision zany ao anatinany hoe anao élection régionale amin'ny ty fa ohatrany hoe ny présidentielle sy ny communal ihany mamaritra n'iny hoe fifidianana eto Madagasikara fa ireo amin'ny rafitra hafa toy ny région sy ny any faritany hoe angano miresaka an'izany nefa ao anaty lalam-panorenana misy an'izany hoe faritany sy ny faritra izany ary ny atao hoe décentralisation de olom-bofidy ny mitantana eny ary mety zany nge mahatonga ny fionana zay dava-mahaolana zay tranga amin'ity farany herinandro ty amin'ty utiserie amin'ny le intsiery isy tsy maintsy isy mandeha fiarakodia manao fanamina tonga mampidididina eny ry tokony fahalamana ary satria efa nilaza amin'ny préfet aloha fantatra ny ny fivorina tsy olona zany osy teniny fa raha ohatra ko anatin'ny lahadinika misy resaka zao de tonga de andrendraikitra avy hatrany zay noho izany zany de tsy ho gaga mihitsy tsika raha ohatra aza taitaitra nareo manodidina nambo manambola mandeha makany Anjeva makany ina koa le commune amin'iny atsinana iny any
makazo noro maro inona le anarale commune eria tsy nan'ny eriry tokona fahalamana asa taitrinareo raha mahita ampitandro amin'ny filomenena toerana satria isy fivoriana politika hitranga zany eny amin'le hotely efa fanaovana zany ihany zany raha pitsy koa dia isy eo amin'le pavé dia ohatrany hoe mitsipitipitika moa zany le fandehan'ny fivoriana fa hoarantsika eo ny fivoaran'izany rehetrarehetra zany a manoloana n'ilay toetra raha eto amin'ny firenena amin'ny lafin'ny toe-karena sy ny hoe mety hisy akongoavana amin'ny ara sosialy dia efa mandeha ihany koa ny karazana ozy ny fandamindamina tsara zany avy amin'ny fitondram-panjakana satria ny akatsehatra mihitsy zao ny raha omaly no resaka hoe tena tsy azo itovirana ny fiakaka ny viditsoloka fa hoe miezaka ny fanjakana anao zay tsy dia isiany fiatraikany be dia elambara fa efa tsy mitsahatra mikarobaolana ny filoham-pirenena fa rehefa dinihana azy jerena le izy a dia fandamindamina tsaina sy ohatrany hoe karazana hoe toninareo a fa tsy manino fa lay zavatra mitranga nefa tena hoe miantraika atrany anaty vilany ambana ara sosialy goavana zany ara toe-karena ohatrany hoe tsy manam-baolana ny fitondram-panjakana rehefa jerena le izy fa dia mandehandeha eo dia aramindamina eo dia aravitravina eo dia miteny ny bebokotra dia miteny ny manam-pahefana dia zay mikorozana eo dia mila fitoniana dia makatso mamakeroa fa le vahoaka tena miamlentika andro amanalina ao anaty an'le izy mizaka ny tseran'ny aina le izy zany hoe famampiomana aloha zany rehefa manamafy hatrany reo ny ministra ary moa tamin'ny heritaonana nefa nytoina isy fiakarana ao anatin'ny tenimbolana faharoa ty fa hoe nitazomana nitsaka frandray zany teo anivon'ny ministère ny fitantanam-bola aloha tsy amin'ity taona ity fa amin'ny heritaona ka satria nandatika élection dia zay zany le fanomezana indray izao ndray zany efa manamafy indray reo tompona andraikitra zany fa dia hiakatra ny vidin'ny solika mbola nanamafy an'izany raha matotale sady mpitondra teny filohan'ny repoblika niakatra tao amin'ny haino manjery-panjakana ny TVM momaly ariva ny mikasika ny amin'izany dia ahoana moa zany le équation amin'izany raha matematika ary samy hoe hiakatra ny vidin'ny solika fa ampidinina 770 ny vidin'ny vary équation sarotra be manao an'izany matematika zany a sarotra be manao an'izany fa dia hoe ahoana ahoana nefa zany io mahatonga andrikimba zany na hoe komité ombona ampiasa malagasy ny etsetra hoe tena ahoana ny etrehana le satria natinana sy tiana rehefa voalaza fa hiakatra ny inflation amin'ity taona 2024 ty efa nanao tombana an'izany pahay ara-toe-karena eo tsika mahita izy fa naraka zavamaso vitsivitsy tsika manomboka eto zany dia manana fotoana ianao ahafahana mandray antso sy izaho io mandray antso ahafahanao maneho hevitra amin'izay tranga misy mety ampita vaovao koa ianao manoloana an'izany fa taorian'ireo resadresaka sy nanataontsika teto mikasika ny rano tena ravanga aloha dia efa mba nilamindamindray izy aloha zao dia efa mba afaka mbaverina tsikelikely amin'ny asa fiariana ireo mponina manodidina n'ilay lalana manango ny rano teny amin'ny rotsoroto sy ery amin'ny ilany tena andravanga miaraba tompoko manao any salamy fantany tsara fa tsy afaka maneho hevitra tsy vahoaka ny politika ny demokrasia fananao izay ho afany zany teny Ambohijatovo anentsika ny mpanohatra raha mbola ny fanohatra tamin'ny mpitondra ankehitriny ny vahoaka dia ny tiako teneny n'Andriamatoa ny mpanao politika hainao tsara angambany ny hoe inona ny antony hanaovana politika dia apetrako an'izay fa tsy dalàna latsony iny tiako hidirana ity resaka tantandalàna ity zay tenin'ilay ministra ny fiarovam-pirenena avy eo amin'ny tafipahoaka fa hita pirenena izy ny zavatra tsy mety fa mahafian'le tantandalàna afianareo vao fianareo ve zany tantandalàna hita amin'ny masonareo ny ataon'ny androm-panjakana mivoaka tao anatin'ny tambazotra zay ny général Mendes miaramila na gendarme ifity aty andrenivohitra manao ordonnance zany dia tantandalàna zany vao fianareo zany tsara rehefa hoe any amin'ny parti ny fanjakana no mitombo zany dia tsy maintsy ekeny vahoaka zany zavatra ny tantandalàna zany fa rehefa tia ny vahoaka zay marary ny vahoaka tsy hoe io ka zay tianareo dia zay misy tsy tianareo dia zay misy
ny zavatra voakarehetra olona manana nareo saina maromaro isan-karazany nary tsy atoroan zany nary fa zany mamilika nary fa manjaka ao anatinareo ny fampanjakana ny tany tandala ao anatina valo santimeta zay laviny malala fanizana zany de mipetraka fantany ho azay rehetra manao politika indrindra lerangahy tsy mindranino na nazy ho afany iny nametraka azo fitimbaza afimy olona mafitary zany tena mampikarika ny sainareo tany tandalana be Madagasikara zao voaka ny zavatra nazy ny teny avoaka ny vahoaka avakiambina daholo fa tsy maintsy ekeny vahoaka ny io moa zany tena de hevitra be koa mikasika an'io hoe fahalalahana maneho hevitra voasoratra izy ao anaty constitution zany ry tokana fahalalahana malalaka ny olo-pirenena amin'izay safidy politika na amin'ny resaka finoana zay ho arahany sy ny fanehoana hevitra ary mikasika an'izany koa ty amin'ny fahalalana azo vaovao maro lafy miaina sy ana zany ve isika eto Madagasikara de eo koa zany zao hatrany hoe lahadinika hoe raha mivoana sy hoe ambara fa manakorotana miresaka zany aloha ary tsika plutôt tena ohatran'izao le vitana fanjakana zao ka mety fonanabotsovo zala de hoe rehetra manakorotana firenena ka mety voamieritreritra fotsiny ianao de fa zay ny aminao zany zay le manahirana sanatrin'ny vava ve lasa fonja be mitafilanitro Madagasikara hoe ny ara-politika sy ny demokrasia mihemitra ny fiainana ara-tsosialy sy ara-toekarena miamilentika ny fitondram-panjakana milaza fa tena hoe fa mahaolana sy miasa de mampiteny an'ireo karazan'olona tena mialatsiny amin'ny teny hoe sanatrin'ny vava ohatrany hoe mpiara misosy de milamina be ny firenena fa miasa amin'ny fitondram-panjakana fa lay vahoaka malagasy tena hoe tsy ohatrany hoe tsy hita taratra zany hoe misy lalakivoana ve tsika makaizitsika hoe zao tsika amin'ity taona ity ana de manahoana amin'ny taona avy tena mbola hoe ao anaty baraingo ka hoe mbola anatena fagakana ve tsika ao anatin'izao zavatra mitrango zao sa inona ny tokony atao inona ny vahaolana de ohatrany tonga ny amin'ilay toriten'ilay ray aman-dreny am-panahy hoe sao de mila esorina aloha ny ombo mitondraka de mifandamina aveo fa tsy aritra fotsiny fa ndao raisina aloha ny antso manaraka eo ampiandrasana an'izay antso zay ma tsy ngety tsy maintsy miverina tsika ao anatin'le antony anatin'ny samihafa satria raha ny tantaran'ity firenena ity zany de hoe etsy bahoaka mitsaiko monina hoe malaza an'izy hoe révolution nisy ny fanaparapahefana ny resaka mpimamba de misy ny fanatsarana zay atao de niova tokoa ny olona tamin'ndrindra zany lizy de voandray zany misy mahita lizy ankatsika nandalo fahasairana na nisy fiatraikany taty amintsika ny Covid niady any Ukraine de tsy fantatra tsika Madagasikara rery veno tratran'izany hoe Covid sy niady tany Ukraine zany sa fa maninona ny olona ny olona nahita lalakivoana ao anatin'le izy ary nahita opportunité mihitsy ao anaty province reo nosy manodidina antsika fotsiny raha tsy hijery an'izany reo firenena maro zany tsy io ary Sénégal moa araky ny efa resana hoe na afaka ataona vitsy izy de efa hiala ao anatin'le ataontsika hoe firenena ao anatin'le hoe andalam-pandrosoana zany nefa de isan'ny nandalo crise politika ihany zany Sénégal zany taona ray mahery no ny anton'le hoe nisy fikasan'ny mpitondra tao an-toerana hikitika lalam-panorenana mba ahafahany manalava zany ny fotoana hitonan'ny firenena de nefany de azo lazaina fa nazy no zay hoe ny demokrasia sy ny fanjakana sy ny hoe tandalana dia firenena ny azy no nijereny tena de am'izao fotoana zao moa zany resahana fana hoe malemy mpanohitra tsy mahita an'izao le fahalemena io ngamany mety samy manana ny fomba andikany an'le izy fa raha ny hevitra de tena misy hevitra betsaka mihitsy any amin'ny fanoherana amin'ny heverina fanavotana ty firenena ty za zao tsy milaza hoe mpanohitra na tsy mpanohitra fa tontolon'ny fanabeazana fotsiny zao ny resahana dia misy ny hetsiky ny mpanabe Ramatoa Ramakavelo zany vatany général Ramakavelo zao de nisy ny dinika tamin'ny fampitakevitra nataon'izy ireo nanoloana ny mpanao gazety omaly teria isoraka ery ny ilazan'izy ireo hoe tsy mifanaraka amin'ny zava-misy eto Madagasikara ny politika sy ny raha fampianarana misy ary nisy ny andrany efa natao mba irisoana amin'ny fanavozana an'izany fa de tsy hita popoka hoe na nahoana ny valiny andrana
hoe naomby sa tsy naomby mba hahafahana miroso amin'ny fandrafetana amin'ny politika vaovao amin'ny fampianarana eto Madagasikara fa dia izao zany raha ny tatitra tamin'ny omaly dia hoe lasa misy rafitra fampianarana anankiroa zany hoe ireo Cisco nisy teo amin'ny 20 taona nanaovana an'ilay andrana sy ny ambiny manerana ny Madagasikara zany leo amin'ny zato latsaka kely miaraba tompoko miaraba Nena zavatra zaho zany tena atsotonareo azaben'ny vaovao fa ato amin'ny SDA zany ny vaovao raha miresaka telisindaty zany tsy mahitira zany dia mena amin'le resaka amaranareo koa opera amin'ny préfet zany zavatra olarina tamin'ny baba mipametra tamin'ny resaka ho atao mipametra zany dia opera amin'ny préfet opera fanjakana dia tena marina le voalavana hoe lasa gada amin'ny tafilady Gasikara ray sady efa hitantarina zany fanjakana ama io moa tsy eto amin'ny tafilao fa tena zava-petrefy an'le olona hoe atao atao enao zany amin'ny toerana misy anao rehetra any dia tokony ametana alikany hoe zao zava-misy eto amin'ny tafy amin'ny fanjakana ary le olona be raha ny tena izy tokony tamina koa satria le raha mahizy io le zava ali inona moraka zao zavatra mandefa misy taranty amizao zao za zao fa matery amin'ny fa tena tenisika hoe arifa teny zato kapoka zao rehefa tapo mitady vasy andreo zay zay fa ahita biby ariva zao mety rehetra dilery toera atao aty marena sy ariva dia etereso azany io fa alaky tsara tena zazy mahazo an'le fa ohatrany hoe tsy voagadin'le fampiantala zany ainan'le vahoaka malagasy amizay fa dia tena hoe izy miadana eo amin'ny fampiantala io tena hoe erovany amin'isy fa tsika vahoaka malagasy mafy mazo efa zavatra emo sy miverimberina trano moa zay le hoe mafy le izy ina le atao mety zany kely misy an'le le hoe famondrona kery fa nisanao fanambarana omaly ny ampahany amin'ny mpanohitra miaraba tompoko salama tompoko ay mba iresaka kely momba le rano tena taty aminay zao fa ivolana tsy kanefa tokony zao tokony ataony ilay toerana misy anao zafady tsy alefa daholo aizy io ty Atsameva ie efa zay mandovaradalany rano be mihitsy zay am'le rano tokony tsisy fiangarana mihitsy le izy fa rehefa tsy alefa dia tsy alefa ndray le ray andro manontolo apito alefa daholo fa nahoana sasany alefa sasany tsy alefa mba tonga avy amin'ny jiramaza fa tsy mety zany fiangarana zany daly le vahoaka misasa masisa mbola deuxième arrondissement moa iny aminao rano 5e arrondissement efa 5e iny topoka fitararana kely atao eny ary ale solombavambaoka iny hitako ohatrany hoe zavatra teneny nge ohatra ny tontoteny be mihitsy fa ngaha tsy tonga any aminy le famahana olan'izany totoko raha fahalomanana sa zay moa ny hoe nisy fiatraikany tamin'ny vato azony tamin'ny fividiana solombavambaoka le jirama efa somary niova ndray izy am'izao lay nisy fanambarana niraisandry zareo dia tsy mila korotana Antananarivo le tsy mila korotana manaiky an'izany tsika rehetra fa hoe lay fiainana mihitsy hoe nefa mikorotana ambony ambany no tsy firarahina sy tsy fandraisana andraikitra ny fitondram-panjakana ka io matsy le hoe inona moa le tian'zareo tenina leky tiandry zareo tenenina dia azaka gidiko ty na ny siezanay ravantanina ny lesaka hoe aza manotoinazay misy hoe mikorotana be ny saina amin'le hoe ahoana ny tsinjarana le vola kely ampelatana ny ny abetsaka nge amin'ny olona amin'ny malagasy piraitan-drazana hoe tena tsisy ninina mihitsy anaty poketra fa efa manao kajy izy hoe raha mba misy an'izao miditra dia ity no ampiasana an'le vola tsy ampiasana hoe dia davana tombony fa ity no andefasana azy miaraba tompoko ya satana raina me manaraka ny fanadiadiana ary dia mahita an'le tena efa mafy be mihitsy ny fahitantsika tsy fandray-pahalemana satria
raha le teninareo ka zao amin'izao na tena faritra nefa tokony tsy voaelongelona zany misy hoan'le fanafiana fitaovam-bidy zany tsikanaza efa tena miantsy le mpitondra fanjakana mihitsy ny valy satria raha jerena partian'izany hoe hiavaka zany tokony tsisy tafiditra amin'izany na misy narabe fa tsy ny any anatiny aza nefa dia eny mahitanao azany dia ny tiako tenenina hoe mérite le miaramila amin'ny teny hoe mamarika ny tany tandalana ary rehefa hamokotra vahoaka be zany nareo dia mametraka an'le tany tandalana famosetena fiarovana ny hoe vahoaka tsy mifanana dia aiza amin'izany zany no toetakara ka ny tiako tenenina ny fanadihadiana rehefa atao za zany zao ohatra mba te hangataka aminareo mpitetakinareo mpanao-gazety hoe tao anatin'izay fitondrana fanesy zay sy fandimby zay fantatra zany eo anatin'ny statistika fitantanam-panjakana firy ny olona maty isaky ny fitondrana misy tongatony tsy fandream-pahalema azo fantarina zay analana zany mba mahamoa hoe nareo statistika mba aonao moa le fitenenana ry Dani hoe ny maty dia tsy fanisy maty fa manahirana be anaizana zany ary tena fahelika zao fa tena mety zany nge maty ny tsy fandriam-pahalemana jereo atao fahantrana tiso apititsy foloa gadra na vita sazy dia le zavatra mitranga zany de hoe mifono lamba ao anaty tatatra mitsotra be mihitsy de miodikodina anaty lamba ao zany de ny olona na hoe olona sanatria no maty ty de nosokafa le izy mbola amin'ny fiaina de rehefa jerena mombamonazy misy taratasy efa avitana sazy avy avana fontsy fa efa tena zany tsy manana ao anare zany mbola zany tsy manana inona tsony zany izy tsy manana espoir ve zany izy na mety hoe nailiky ny fianakaviana ve izy sa mbola lavitry ny fianakaviana mihitsy fa tsy nana moyen ahafahany miverina any de ny tena zay eo zany sisany hoe farapozy eo mihitsy zany ny farany hoe tena zay sisany aminy de zao tonga lay fomba tena tafita voarendrika tena hoe afaka gadrany fa tena hoe afaka ndray ny gadra fangiry firiny ndray zany tao anatin'le izy de mandeha amin'ireny lalam-pireneny ndray ny hitany maso fotsiny amin'ireny lalam-pireneny hoe ankizy mbola tokony ho any am-pianarana zaza mbola tokony hianatra de tena litanao le mitona tany kely de any amina toerana azo lazaina fa sopotra na tena hoe tokony tsy hanana problema na zany ndresako azy tamin'ny farany herina teo anandeha tamin'ny fatrita sy mandridrano fa tena le ankizy tena hoe tena za tena tafantana an'le boy kely anakare fa manino lany tsy mianatra de tena tsisy moyen zany le ray aman-dreny raha fitindry fitsizimo tsy tena zany hoe tsy manana moyen de dada sy mamy fa hoe tena tsy manana fitaovana hoentina mandeha makany de tena ohatrany hoe aty tany mamokatra na zay tsy tany amin'izany faritsy tasy zany any mbola tena tany volkanika any mety daholo ny zavatra rehetrarehetra de tena tsisy moyen de miohatra amin'le zavatra teneniny mpitondra fanjakanany amin'ny hoe tsy miditra tsekoly ny ankizy gratuit ny fampianarana zao ny kit scolaire de nefa ny ale ankizy tena ngamanda hoe lalana ataontsika 30 km faravakely ny ankizy 2 hitanao zany manampinampina lara tsisy an'ireny koa ary nefa le lalana indrindra onelanelan'ny ampefy marapatonga any soavana andriny de ay zany fipetraka le izy RN 43 zany lasa nazo vahana misy le mpangataka tsy hoe akory hoe rasy le izy fa tena hoe miamantra zany ka endriky le izy mihitsy le izy hita maso ando rasina any miarapa toko allo manao any salame fititra ifa maray ve maheno anao miarapa teny anao salame makasika an'in'le afatra nataon'le général tikiny maheno ve le général aperinasa za le tsy aperinasa le général efa misotro ronono iny zany manata mon général fa tsy de mety loatra ny teninao iny mba tsaratsara kokoa ianao amin'ny teninao iny mba mifona ny vahoaka ihany afatra avaty aminay vahoaka zay zay koa mba mahita koa ny zavatra hoe tsy mety nataon'ny général iny tamin'ny zavatra nataony teo amin'nisy mbola tany amin'ny tafika inge allo maheno voaray tsara ny zavatra resananao ka atsoko mba hoe mba mifona vahoaka koa iny fa tsy de tena hoe manao miridiridy be ohatrandreny fa tsy de mety loatra ny zavatra nataony iny tompoko ndao ary
ohatrany tsy de kolotsain'ny atao tanàna zany zavatra zany aloha moa de ataoko hoe atao tanàna de am'izay le hoe hialatsindry hoe ny any Japon no manao an'izany afaka ny herinaratra de miondrika efa miondrika izy tena mialatsiny amin'ny vahoaka mihitsy tena ny any ivelany any misy an'izany rehefa hita fa tsy naomby de miala izy ny aty tanàna hoe rehefa mahatra fa raha hidiny firenena de hoe mbola ao alohan'ny Somalia sy Soudan Somalia tsika taloha raisina ny atso manaraka raha tsy de arinteo miaraba tokoa Allô manao zany to ety Ambomangakely ny zavatra tiako tenenina de tsotso kotana io ny resaka tsangana daholo zay te hitsangana ao amin'ny fitondrana fanontaniana ny any apetrako inona moa no mitekaka kotana rehefa ny tokantrano ny firenena kay de ny fitambakan'ny tokantrano maromaro no manome firenena ny kotana daholo ny tokantrano no vokatry ny fahantrano ny ady lava daholo vokatry ny adalana ketsaketsa tokantrano ny ray mpianakaviana mamilava mivoka môry mijangajanga mahantra tsy anasa zany ketsaketsa zany de mitekaka kotana fitambakan zany mitarika kotana ho an'ny firenena satria zany ketsaketsa zany mahatonga ny kotana mitarika ny olona aninona itsomy ny tsy fandripalemana inona zany tsy kotana rehefa mifamono ny samy olombelona tsy afaka miasa tekaka inona kotana tsy fampiny jiro sy ny rano tsy afaka miasa ny olona ny rano mialina vokatry ny mpamosavy miaina amin'ny aiziny zany ange midika efa mitekaka kotana zany de zay ny tenenako hoe tsiza manao ny kotana fa ny mpitondra no mampitekaka kotana noho izany sa manao aminy miady amin'ny tsisiny kotana sa izao manaova salaka tanana daholo isak'alina fa zay mampilamina sa ina tena natonga le anara-tanàna hoe Ambomangakely da za zao misy hoe Mangakely zany de ohatrany hoe misy hoe Mangavato manga esy misy de milasa ihany zany satria mba betsaka namana sy fianakaviana mijery le zava-maniry zany de ay zara misy manga de eto zany hoe mivotry Mangakely na mety hoe le manga hoe fian'olo manga zay koa ngama tanànany alors resika aloha ndao ary miaraba tompoko betsy zareny iny tena tsara miaraba topo radio miaraba maneho misy tsy mba biantsy eto aminareo fandrao tsy maintsy antsoko satria efa tena mafy loatra sy mahasiratra tongasoa ianao zany raisina tanàna eny ary de za misy eny hoe arabaina na senany taona fa tsy tratran'ny taona na tratran'ny taona de le tratran'ny taona na tratran'ny taona manko ohatrany miazakazaka hoe vao miomboka taona tonga de fa sepotra ianao zany fa le mitsena zany a de mba mahafinaritra zany olona matona mitsena de akasitrano izy ary tena hoe mahafinaritra ao le tsena ianao de zay zany mba feniko am'izao fotoan'izao mba iriko ataon'olona rehetra hoe arabaina na senany taona tekateka tsara sy fa ity agnatin'ny firenena anankiray a ny mpitondra dia ray aman-dreny ary ny vahoaka dia zanaka fa ity fitondrany ty am'izao de ohatran'izao ny fitsangana agnatin'ny fandrifina tanteraka le vahoaka de zanaka zany mamifiry zany ririnina mamifiry amin'ny resaka toekareny mamifiry sosialy fampianara sy social dokotera sy ny sisa mamifiry ara-politika sy mahazo monevitra sy ny sisa de ao anatin'izay zany le ray aman-dreny manao zao fampitandremo eto tandremo no vasy le ray aman-dreny anatin'ny atsika be le zanany a ampanoviny akanjo minao le zanany am'izay fotoan'izay de tandremo mitsokohaka eo tandremo voan'ny eo tandremo mavinavy eo zay le zana am'izao fotoan'izao ny ataony zareo any mahatonga ny olona ikorotana izy angeny mahatonga ny olona ikorotana ny ataony mahatonga ny olona ikorotana izy rehetrany mamboly ikorotana tazale nyteny tandremo so mikorotana eo fa zao mampalahelo le firenena tena mampalahelo sotry indrindra zany ny fahatsapahan'ny olo-pirenena le zavatra misy azadiny nefany ny vahoaka ny tompon'ny fahefana fa mpindra-pahefana daholon'ireo eny am'ireo rafitra mipetraka ireo de eo maty zany zao le tena olana ange lasa mivadika mihitsy le glopy ao anatin'le izy ny ampindramo mandray
lasa ohatran'ny ombo manotra ohatran'ireny le hoe ina moa zany le hoe raha oharinao amin'ny fiainan'ankohonana le izy dia ohatran'ny hoe mitaiza inona azafady ao anatin'le fandehan'ny raharaha sarompisangy eto ihany koa ny olom-boatendra nohatrany hoe manjakazaka tena mahita ny olom-bofity tena tonga tena hoe andry zalany tanany hoe ahoana ary ty zavatra tiaka izay manko le resahana hoe indraindray tena hoe ny vahoaka fa tompo-pahefana ary avy amin'ny fahiloharan'ny fahefana dia tsekilany etsy moa zany hoe rehefa miteny indray le olom-botendry dia hoe ny fahefana dia avy amin'Andriamanitra dia tena ary tena olom-botendry ina miteny io hoe ny fahefana dia avy amin'Andriamanitra mbola nokafana ady-hevitra indray koa iny izy amin'ny ilay hoe nomena lazaina fa nomena vahoaka fahefana ilay olom-bofidy dia ohatrany hoe mandoha alika mety masika be le fiteniko hoe misy olelaka amin'ilay olona voatendry dia reny raha mahita hoe miasa milona mpanjakana tena zao efa mety io mba mila tonitsika mila fitoniana zao dia ohatrany hoe sanatria manapemby vahoaka sy manatsarona n'ilay tsy fahomby azan'ny fahefana-panatanteraka ohatran'izany nge zao hoe inona ary zany zao tena hoe tao-pamokarana tara zany zao ny tao-pamokarana dia misy mametraka mpanontaniana zao ny namana hoe tena raha mbola amboly-makalioka avy amin'ity fahatarany tao-pamokarana ity le saison culturelle zany dia mbola ahomby sa tsy ahomby le izy tena ny mpamokatra any ambavy ohatra fotsiny zao ny tantoliara mety efa mivalo le olana fa tamin'ny fotoana nampatonga ny Tatsanjoro dia hoe ahoana zany le Bamangoky dia tany amin'ny 10,000 hektara ny tokony ho ajariana ambolena vary dia misy orinasa manao tetezana amin'ny lalam-pirenena mandeha amin'iny an'iny zany dia fotoan'le tetezana dia navily ny rano satria anaovana an'le fantation amin'le tetezana dia tsy voatondraka le tanimbara amin'ny 10,000 hektara dia ahoana moa zany zao zany tsy tokony rafalimanana tena dia ina zany zao no tena tsinjovina zany satria maika anao an'le tetezana ve zany dia tsisy fijerena hoe miafy aloha ny tatsapa amboly vary fa avily kely ty rano tsy mba avily kely fa avily satria ao anatin'ny rehefa dila ndraiky zany le fotoam-pamokarana dia zay nataony amin'le izy andalo rasina raha misy antso ao afaka miditra foana tsika miantso somary niarakely aloha fa dia nisoratra ato hoe salama tamin'ny 2024 izy izy dia azo ataony maka ny 13 mai fa amin'izao ve tsy azo atao intsony ny maneho hevitra miova isa-taona ve ozy izy zany lalàna mahagaga malemy le fanjakana anisan'ny faneho-kevitra izy nge miova tary ambadiky ny tary zao dia eo atao eny ambotry manjaka eny amin'le tanàna masoandro ny fankalazana amin'ny 26 dia amin'ity indray zany ao atao eny Ivato ny fankalazana amin'ny 26 talohan'izay enimerisa tosika ny lalao ny nosy eno dia aveo dia manandeha maketa rehetrarehetra atao mandehandeha le izy dia raha eny tery zany nikanjan'ny demokrasia mety miova aloha ovaina nge ny anarana io fa mety zavatra hafa ny mety niakatra ny viditsoloka tamin'ny Jolay 2024 ho avy ny bus arivo dia io indray izy hiakatra asa hoe febroary sa janoary dia inona indray mety hoe anatalana sa vahoaka ao anatiny io bus électrique ery amin'ny bus électrique raisany ianao io tonga soa ianao fanontaniana ihany no ampiasa fa manontany hoe sao dia zay atao kosary le izy satria izy ny deuxième personnalité un président mondial sao dia mba hoe te mbola te hiakatra fanolorany indray zany izy eo amin'le toerana dia créena misy aloha le problème fanontaniana ihany ny ataiky dia mety ho fanomarinana mba eritreritry ny sasany moa hita hoe tsy mahomby dia mety hitady solution koa hoe lana amin'ny sasany manakotana mety possible daholo zany saika aloha fa dia efa makafakany io dia samy miteny zay heviny eto dia mankasitaka zareo sarany daholo zay niperakevitry ny olo-pirenena hoe iza tokoa moa zany tsy manana tombotsolo andre matoany rajoelona hoe hikorotana ny firenena dia hoe tsy haiko hoe hiongana ve ohatra raha lailay filarana tokoa eto amin'ny tanàna ao anatin'ny andro-panjakana ny filohan'ny teny miara-piendo-olona ny miakatra ka sao sanatry tamin'ny 2009 efa nisa zany fa tonga dia voadingana le filohan'ny antenimieran-doolona sary efa nisy io zany fa tsy mety andeha tsy voatery andeha amin'izany lojika resahan'ny olona zany na hoe scénario ray zao zany fa ny scénario efa nitranga tamin'ny 2009 tonga dia voadingana ny antenimieran-doolona fa tonga dia nakary amin'ny inona moa le nilazana lisa amin'ny directeur militaire zay le izy ohatran'izany daholo iny le izy fa
misy inona ry samy le tianao tenenina misy dokan'olona tokony ho resahana ao ary ao raisana ny doka dia miditra tsy aizan'ilay tsika avy eo mivoaka omby amin'ny 6 ora maraina dokam-barotra eto amin'ny Top Radio 2 teboka valo Guavana izarana valo tapitrisa ariary miaraka amin'ny PNI Madagascar sy Western Union. Hatramin'ny 13 janoary 2023 isaky ny makavola Western Union na farafahakeliny 10 ariary ianao dia tafiditra avy hatrany amin'ny fisariany. Mpandresy 10 bezao no isitraka ny loky. Olona 10 no azo ray ariary isan-kerinandro ary 10 kosa no azo ray tapitrisa ariary amin'ny farany lalao. Manatonaingina ny masoivo PNI Madagascar akaiky ianao rehefa makavola Western Union. PNI Madagascar dia mirary fety sambatra ao antsika rehetra. Antenne TV bipolaire Madagascar. Tianao ve ny ahazo ireo chaîne malagasy maro sy mazava? Ny antenne TV bipolaire tena izy ampiasaina. Ilay antenne vita malagasy voalohany manana ny kalitao azo antoka. Misy sazany toerana samihafa, mampiakatra ambony ny signal décodeur TNT. Manatona ny tena teknicien fa aza sodoka ny ambany maso mba tsy haverin'ny volanao. Toeram-pivarotana azo antoka, antenne TV bipolaire be masoandro Itos, arrêt bus docteur na gendarme. Antenne TV bipolaire 67 hectares, Andotapenaka, apitan'ny mpanao fatapera. Vidiny 7,3 ariary. Téléphone 033 75 209 76 034 20 777 34. Facebook Antenne TV bipolaire. Mora vidy, mateza, azo antoka. Tombony ho anao no mampiasa vrai marque. Manomboka izao dia misokatra eo anareo mpanjifa rehetra 420 no 420 ora ny point de récupération na ny point releniketrika.com eny amin'ny immeuble sonirana vindivarotra. Vidéo anatrany kala www.ketrika.com ireo entana safidinao ary alaivao fotoana rehetra izay mampety anao zany na firy. Ketrika.com, authentique, moins cher et disponible de suite. Top Radio FM 2.7 web.topradio.mg. Ena re, dia efa tavaverina soamasara indray ianao anatin'ity tapany farany ity izay resana ny antso anatin'ny 30 minitra farany zany. Dia misy miteny zany zala hoe maninona raha lalàna any ny fitazomana fitaovam-biadina eto Madagasikara dia samy miariny ny tenany. Iny koa za lohatra mbola tsy iraisany iny hevitra iny raha avy aty amiko manokana satria tena mety règlement de compte eny an-tanàna eny tsy afaka ahitana mihitsy ny antony dia tena hoe mba mila manana niveau de connaissance sy le mba hoe fitaizana matimatotra tsara vao tonga ao anatin'izany fa io koa nge asoroany zany fandriampahalemana zany rehefa milamina ny asa voky misakafo ara-dalàna ary misy ihany koa le hoe zay mihitsy ilay izy a dia mba mahazo voafihefihezana ihany tena mbola tsy zazany reny tena tsy zakatsika aloha zany tena any amin'ny mpitandro ny filaminana ary mbola mila ilay hoe enquête de moralité dia mbola misy manondrana sy hoe tena mamono olona kitsarano eny enjakenjana ilay zavatra mitranga fa mila fandinihana be zany. Miarama tokoa Manahona tokoa manahona e afely avy aty ampitonana Analamanta ihany eno a tena tomilera-ngary ampitondry reva kalma fotsiny dia tava zalamora amiraina ohatran'ny loha ambalala fotsiny dia loha fotiny matazona ny sinay tena tsy mendrika rangah reo tena manao tinitsinina mihitsy reo a tena zay rangany avy aty aminay aloha fa koikoikotsiny a iny ary tena efa ny olo-pirenena mihitsy zany hoe tena efa tovitovy daholo ny zavatra ny réaction ny olona sy ny fa ny fanontaniana kery toko raha fahalomanana rehefa amile satria tena ny olo-pirenena mitovy-pahefana fa amin'ny fotoana andraisan'ny andraikitra dia eo zany le fanontaniana mipetraka hoe fa maninona ary nohatra zao foana le situation eto an-tanàna rehefa tonga le izy marina aloha fa niakatra kely ny taux de participation tamin'ny fifidianasa na ao amarininy sy ao amafisy le voka-pifidianana ivoaka rehefa avy eo zany hoe niakatra ny tapa-pandraisana anjara mifidy tamin'ity fa mbola tsy
nanova nanamaty kely ndosa tsisy raba tompoko manao hoana tena marina rangaha le mpitandro filaminana mity zany azonao tokony mila manova fihetsika kely zareo rangaha ahoana ndray atao eo manao todikivo tena marina masy azonao hitanay foana nendreo mpitandro filaminana reo eny eny voafiarahamoniny fa saina andreo fomba manahirana azy azy ka tsy tokony hoe anao ohatran'ireo rangaha zareo rehefa mba misy tokony mba hiaraka amin'ny vahoaka hitanay ngereo mitroso aza eny amin'ny fivarotana eny mitroso reo hitanay eny mitrosa kafe mitrosa mofo mitrosa hena mitrosa vary hitanay daholo nge zany fa tokony mba hiova rangaha zareo fa tsy tokony hanao fiainana ohatran'io le mpitandro tena marina tokony mba manova fihetsika azy zareo maheno ve nareo tena maheno tsara mihitsy hitanay reo ety anio fiarahamoniny ety vady amanjanak'ireo rangaha mitrosa ety hitanay zany mitrosa hena mitondra karnia ka manao antso azy eo de olona milaza le fanjakana hoe mety le fanjakana fa tsy mety rangaha io fanjakana io fa mila manova manao antso avy aminareo mpitandro filaminana mihitsy rangaha zay reo olona mandeha reo hitanay ety anio fiarahamonina daholo ka aoka isorohana le zavatra mety hoe fitoahana amin'izany zavatra zany manahirana ny fiantsoana hoe tsy maharesy vahoaka ny tompony fahefana vahoaka reo mpitandro filaminana reo ilamina mba hiaraka hitolona amin'ny vahoaka rangaha reo fa tsy mety zany hitanay angena reo ety anivon'ny fiarahamoniny ety na ny trano vady amanjanaka reo hitanay daholo zany ka aoka mba tisy an'izany anao anantso avy hoe tsy maharesy mpitandro filaminana zany rangaha fa tsy marina zany aoka mba ilamina mihitsy fa tsy mety ngambany hoe tsy maharesy fanatrana zany zao zao tena satria raha mihaino an'ireny teniny ray aman-dreny ampanasy ny tsisa reny tena ifampihinana maty eto anketrika raha zao no mitoy efa tena ambana be zany le matoa zany efa mivoaka pahabe maso zany resaky zany efa tena satria raha misy rafitra raha misy ahoana filaza zany hoe ny fiangonana ny tena isa manana rafitra mipakatra any anivon'ny fokotany rehetrarehetra any de mandeha ny tatitra isana ambaratonga zany inona ny zavatra iainan'ny olona any dididi matoa tafateny andreny ohatra niveka ohatra le tany afarafangany reny hoe tena mba jereo rangaha fa tena nona ny olona ty resaka tsy anoanana ny sakafo ny fahantrana ary materialy zany de miteraka fahantrana raha anina ihany koa le izy zany daholo hoe mahatonga ny resaka fahalovana sy ny sisa fa hoe tena misy zavatra mifandraiky amin'izany hoe de ohatra le fanapakevitra raisina indray de tena atao iarovana sisa satria rotoky raha fahalomanana kely izy de hatrany amin'ny tanao le rafitra hatrany ambany any zany ohatrany hoe ohatran'izany zao ny fahazoaka l'émission sy ny hoe toromarika omena andreny gouverneur io ny fehezonareo ny any amin'ny faritra misy anareo mba tsy korotana raha ao ambadika izy mety tsy nitenenina fa raha tsy mahavita an'izany nareo dia misaoty eo amin'ny seza zay zany le mety ho fandeha ndolo raisy miankina amin'ny filaminana io mavilamy seza manao mahatsiaro ny tena vito hoe fizarana fitaovam-pidia dia samy miaro ny tena fa tamin'ny républicain zany raha mahafantatra anareo Néron zay tia malakely amina disport fapivaritra basy zany basym-bolo izy ihany no amanana na mitao dikan'izany mety ihany fifanomezana teo amin'ny olona zay azona tena hoe afaka asa tsy fantatro hoe natadika angamby ianareo lizy nge mbola misy lizy nge mbola misy na kategoria raha vanim-potoana misy ankehitriny de ohatrany mitodika ny tenina dictor ihany tiana alona hoe tsy asina ihany tena marina satria tena ohatrany hoe règlement du compte ny fanaovana amin'izany amin'izao fa tena tsy milamina ny tany eo amin'ny fandram-pahalemana tenenareo hoe tena azo arovana tena azo atao zany idigena fa mahatonga an'izany tsy ho azo atao ny tsy vitany de fikolotana le saina mba ohatra ny tena resaka famokarana na ny sakafo hoanina na ndany tany entana mba anjana ny saina mpianakavy tena mampiteny moa ahoana moa misy filaminana ilamina amin'izany de samy tika mietrehitra aloha fan'izao ka lisy tonga eo andraindray tena hoe le fitondram-panjakana lasa mifaninana amin'ny tsy miankina amin'le resaka fandrarana tanao zany le hoe tapitapika eo de hoe atsangana ny SPM
dia efa ahoana ary mahatonga an'izany tanao le hoe hanafatra ny zavatra ilaina anisan'izany ny solika amaty-solika ny jirama teteratenatsidray zany le hoe ahoana ny tena fandehan'le izy da aloha rasy ny tiatso manaraka miaraba manaona tompoko avy ampiasoa ambodirano ihany eno ty zany ty fitondram-panjakana ty marina totofana demokrasia ny fatisana ny soandriam-pahalemana ny menany vahoaka ny fahantrana ny filena izao mahantatry afaka mihetsiky izao ny vahoaka soatra tompoko zany zao dia isan'ny tena zavatra ienan'ny olona tokoa zany olo-pirenena le miteny ary renim-pianakaviana rehefa ny renim-pianakaviana no manoatra an'ireny ny réaction sy ny faneho-kevina dia efa tena dia efa zany le izy vaona moa le ny fahantrana dia ina ohatra nisy tenina mpitona fanjakana ankehitriny izay nge manahirana ao anatin'le izy hoe isan'ny mahatonga ny antony fahantrana ihany koa le maninona moa ry tokona fahalomanana ohatra nisy nidira fandrapianam-pianakaviana le izy tamin'ny fotoana iny dia efa tsika manana an'le hoe ny zaza no harena ny fitondram-panjakana ve nydizo sala iray mpianakaviana tsy mandray ny andraikiny fa rehefa tsisy asa rehefa tsy milamima ny fitondram-panjakana ne mpanalalany mpanamory mpanatsara hoe ahoana no ahafahan'ny vahoaka miary ampilaminana sy tena hoe malalaka ny sehampiariana misy ny asa mifampiankina be reo fa tsy ohatrany hoe lasa fitadiavana fialana bala le izy indraindray ohatra mifaninana amin'ny asa tokony ataon'ny privé ny fitondram-panjakana tena ny mpampiasa vola koa renge misalasala ao anatin'izany hoe sao dia mba alain'ny olona tsy le retiny tsika fa alao aloha mailo ihany miaraba